Alakamisy fahatelon'ny volana oktobra 2024 miarabazika rehetra indray mpanaraka ny 700 amin'ity androany ity fandarana zara hevitra izay amin'ny 12 sy fahefany eto amin'ny ICM radio 700 mandeha mivantany ihany koa amin'ny page info culture media 2.0-fm 104.8 araka ny efa nampahafantarina aritry ny maly dia ny mpanosy ny tanàn'Antananarivo sady mbola kandida ihany koa novahintsika Ramatoa Clémence Ranirina miarabanao indray tonga soa atao anatin'ny fandarana zara hevitra. Mirabanao Michel, miraban'ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana zara hevitra sy ny mpanaraka ny ICM radio ihany koa miraban'ny teknisiana miaraka amintsika amin'ity atoandro ity dia antenaina fa afinaritra ny resadresaka. Mampanolotra ny tanàn'Antananarivo anao no resantsika voalohany niatrika fivoriana tsy ara-potoanareo tamin'ny herinandro iny farana ny talata teo zay volavola maro zany hoe nolaniana tao miisa telo ireo teboka nodinianareo teo ihany koa ny volavolam-panamaivana ny hetra ho an'ny taona 2024 sy 2023 sy 2024 eo ihany koa ny makasika ny départementa Yvelines France sy ny resaka aménagement de crédit fa ny makasika ty etratra amin'ity no resako voalohany raha matompanolo-tsaina hoe naninona zany hoe aty amin'ny taona 2024 sy 2024 nodiniana ilay etra no ahitsy nefa efa tany amin'ny taona 2024 sy 2024 sy 2024. Marina tokoa nisy ny fivoriana tsy ara-potoana izay notanterahana teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly natrehanay mpanolotsaina nanomboka ny farany herinandro lasa teo ary mbola nitoeta amin'ity fiandohan'ity herinandro ity isan'ny resahana teo araka ny nambaranao teo ny resaka IFPB na ny resaka momba ny etratrano mikasika ny fanontanianao hoe fa maninona no amin'ity no zay vo misy ny fanapahan-kevitra satria resaka etratrano moa le izy resaka fanitsina ny etra izay ndangana be ary napikaikaiky ny mponina Antananarivo ho an'ny taona 2024 sy 2024 sy 2025 izy io zany hoe le rôle 2024 sy 2024 sy 2025 zany isan'ny napikaikaiky ny mponina ho eo teo izany fitangany etra izay nisy na tratratra any amin'ny 4,800 izany fiakarany etra izany dia tapa-kevitra zany mpanatanteraka teo anivon'ny tanàn'Antananarivo hoe averina hodiniana eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly ity resaka etra ity mba ahafahana zany miantoka ny fampidirana ny etra satria sahirana ny commune urbaine Antananarivo. Maninona ozy ianao ny amin'izao vao resana le izy zay manokana mampanotsaina ny tanàna dia gaga satria fantatrao tsara namana Michel tsika mpiainy ny fandarana zara hevitra tsy ny sasatra zay mpanolotsaina vitsivitsy teo ny tenako teo ny mpanolotsaina Lilira Faralahy teo ny mpanolotsaina ao anatin'ny antokotiko Madagasikara vitsivitsy tao anatin'izay fotoana lava be zay tapatapy izay ny amin'ny hoe sahirana ny mponina amin'ity resaka etra lafo be ity menomenona ny mponina tamin'ilay fiakarana 4,800 dia tamin'iny moa zany nanapa-kevitra ny teo anivon'ny mpanatanteraka hoe aleo asiana abattement kanefa na dia nisy aza ny abattement dia mbola lafo ihany le etra mbola tsy takatry ny mponina Antananarivo ihany nandoa azy dia ny tapatapy izay mpanolotsaina ny amin'ny hoe ianareo eto anivon'ny mpanatanteraka eto anivon'ny commune amin'ny tabataba tamin'ny taraina ny amin'ny hoe sahirana rabola tsy tratra foana ny estimation amin'ny resaka budget primitif sy ny sisa dia nefa ny maninona isika tsy manitsy an'izay versika kosa fa fanapahan-kevitra diso na fanapahan-kevitra tsy mety ho an'ny mponina ary zay no antom-pisianay mpanolotsaina hoe manao ny fampahafantarana ny fisotonana lakilosy raha ilaina fanairana mikasika ny zavatra tahaka zany fa dia ninina tsy noenona izay fa dia hoe efa nisy ny abattement dia nionona tamin'izay resaka abattement zay ka vokatr'izay abattement zay nisy ihany ireo nandoa etra saingy BDP ho eo teo le mbola menomenona dia lasa ny zavatra nitranga tao anatin'izay dia lasa hoe manantona le olona dia mitaraina eo le olona dia lasa ohatrany hoe lasa fedina varotra zany ny resaka fandoavan-ketra kanefa tsy tokony ho zay mihitsy ny zavatra misy namana Michel fa tokony hoe inetranao zany tokony mitovy ho an'ny rehetrarehetra arakaraka ny kategoria ny tranonao dia tokony ho zay le zavatra misy kanefa dia
lasa tonga tamin'izay zavatra zay zany a de raha ny antotanisa moa no menanay de hoe 500 isanjato ihany ireo nandohetra tao anatiny zay tranga nisy zay hoe nisy an'io fiakarana avo be io a 500 isanjato ihany zany tampandoavan'ny olona etra tao anatin'izay fotoana izay a de io fa tapa-kevitra zany hoe ahitsy le izy zany a raha za manokana no miresaka mampanontsana tanàna tsara le izy satria zay ho antaky an'izay fa tara satria maninona tao anatin'izay fotoana lavabe nampimenimenina mpanantanteraka tamin'izany fotoana hoe sahirana ny commune urbaine Antananarivo ny lalana tsy vita mbola mety iverenantsika rehefa aveo zao ny lalana lasa ny ministeran'ny asa vaventy sy ny région moa manampy foana ny commune hatramin'izay a lasa reny foana zany lasa manao tantsoroka ny commune manoloana ny resaka asa izay tokony antsoroan'le commune satria le commune vola tokony hiditra sakanany amin'ny alalana fanapa-kevitra diso tahaka zany de zay ny tiako tenenina hoe tsara le fanapa-kevitra fanitsiana satria oa zay de nitaky an'izany ary zay nakasitraka zay tena nandangy an'izany fanitsiana ny resaka hoe etra izany a fa hoy aho hoe tara le izy ary eo indrindra ny tiako resahana namana Michel hoe misy antony manokana ve hoe efa ifarana le mandat voakitiana le izy misy kajikajy ara-bola ve engany etsy ho zay fa zay moa zany rehefa tonga teo anatrehanay le izy zay kosa tsy afaka ny tsy tsy afaka ny tsy fidèle le izy satria zavatra nitakinay le izy fa naizana tsy zany mampametra-panontaniana ihany ny amin'ny hoe teo ny mpitantana teo aloha nandritra ny firy efa taona manodididina nisy PDS anankiray teo a zay vao nisy an'ity PDS amin'izao fotoana zao ity a de efa miandry aty amin'ny fiafarany mandat vao nanapa-kevitra no anitsy an'le izy zany hoe nisy ihany zany tany moany ny olona ny haino anay fa ny andrasana aty amin'ny farany mandat mihitsy a vao lasa miseho anatrehan'ny vahoaka tahaka ny hoe zay a hitondra vahaolana ao anatin'le izy ka sode hoy aho mametraka fanontaniana hoe sode misy ambadika resaka politika na entina hiatrehana le fifidianana ndraiky hiteny hoe zahay no navita namany olana nefa mialatsiny zareo ihany no fototry ny nahatonga n'ilay olana nampimenimenina le vahoaka ka engany tsy ho zay le izy fa zay moa zany ny zavatra misy de raha sitraka ao namana Michel mba tehiteny kely mantsy ny tenako satria azavaina ihany mantsy ny fanapa-kevitra raisy na maha-olom-boafidy hoe fa nanino izahay no nanangatanana ny fidy an'izany resaka fanotsiana zany lany 100 mihitsy mantsy le izy a satria hatramin'izay mantsy zahay a tena ataoko angambana hoe ity resaka etra ity a no tena nisy an'izay hoe fandaniana tena hoe 100 zany hatramin'izay ary hatramin'ny nisy ny mandat-nay zany tao anatin'ity mandat-nay 2020 2019 2020 2024 ity de azavaiko kely hoe inona ny antony tena azavaina taminay le izy aloha voalohany hoe nisy fifampidiniana sy fifanakalozana sy fikaonandoha ny rano teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny teo anivon'ny sampandrarany etra ary ny teknisianina moa zany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo nandinika na makafaka ny jery an'le réalité sy ny zava-misy ny ainga tany amin'ilay ndeha ataontsika hoe tahaketra tany ampiandohana mbola tsy nisy fiakarana de tany zany nisy iny ilay karazana fampitahana fijerena sy fandiniana de niainga tamin'izay zany no nanaovandry zareo an'ilay proposition na ilay tolo-kevitra ka te andray ohatra kely fotsiny zany hoe misy olona zao fantatro nanana etra izy 7 ho an'ny trano hipetrahany zay zany ny etrany hatramin'izay de niakatra le izy 220,000 ariary taty aorina rehefa nisy an'le fiakarana andresako teo 4,900 tery aloha de nisy an'ilay abattement de lasa 180,000 ariary zany no nitakin'ny commune taminy zany am'le resaka etra de mbola tsy voalohany de izy moa zany vezivezy foana tany amin'ny commune nitaiky hoe tena tsy voalohako ty sahirana sy ny sisa de am'ty fanitsina ity zany de hoe les tranches zay niakatra zany hoe satria zany izy efa 180,000 ariary zany niraisina taorina le abattement de hoe les tranches zany raha tsy diso 100,000 ariary ka hatramin'ny 200,000 ariary dia iny zany dia 20,000 ariary zany ny etra tokony alohany zany hoe raha tonga hatrany amin'ny 200,000 ariary zany le fampiakarana etra ho anao dia 4,000 ariary zany sisa no alohanao arak'ilay fantsina zay nentina teo anivon'ny fialan-kevitra municipaly zany hoe zany raha 7 zany ny etranao tany aloha de lasa 4,000 zany ny etranao ankehitriny ho an'ilay 2021 2022 satria ho an'ilay 2023 raha ny fanazavana nentina taminay de hoe mbola nisy code général des impôts vaovao de tsy maintsy misy fantsina kely fa tsy lavitra amin'io 4,000 ariary io zany ho an'izay sokajy tratran'izay hoe fiakarana hatrany amin'ny 2 ariary zay ngamba ny ohatra kely tiako resahana mba entina nazavana zany amin'ny piano antsika hoe
zay le zavatra ankitiana ary zay no antony nandaninay an'ilay tolo-kevitra satria tena mijaly mibonina kanefa na toizako kely ihany namana Michel za zao nikarakara an'ireny taratasy mikasika ny resaka fifidianan'ireny de hitako sy ny fandoavana hetra sy ny sisa fandoavana patente moa zany ho amin'ny sehatra ny fitaterana de hitako sy tsapako hoe sahirana be zany le olona rehefa mandohetra satria takin'ilay any amin'ny foibe akapoben'ny ina moa zany ny iviketra ny hoe ny sambatra ranetra hoe aiza ny etra-tranonareo sy ny sisa de nefa le olona tsy nandono ilay fiakarana be zany hoe lasa mama zany an'izay olana zay zany ny fisiny ity vahaolana zany na ity tolo-kevitra sy fanapahan-kevitra no raisina teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly. Raha ny mahakasika ilay fangatahana lalana ikitika teti-bola na ny aménagement de crédit, inona indray no natonga anareo nandany an'ity 100 mahakasika ny fomba fitantanana ve nangarahara hatramin'izay sa hoe mety ho inona ihany koa ny antony manokana? Mikasika an'iny resaka aménagement de crédit iny moa 100 iny fa teo amin'ny 750 angamba na 750 ny tenako zao isan'ny tsy nany hevitra mikasika an'izy ity le izy resaka aménagement de crédit resaka fandaniana ratsolika ny tena marina satria hoe misy asa izay tokony hosan'ny commune misy kokoa ao anatin'ny fidinana ifotony ny asa samihafa izay antsiroandro mpanatanteraka zany de ilana déplacement be dehibe zany zavatra zany de nangataka zany zareo taminay mpanolotsaina tamin'ny filan-kevitra munisipaly hoe mba misy aménagement de crédit tokony atao akoatran'izay moa nanazava ny teo anivon'ny DGF hoe misy sorabola izay tsy voakitika mihitsy tao anatiny zay satria mantsy efa hiditra amina primitif vovondray zany zao ny commune urbaine Tananarivo sy ny commune rehetra angambany era Madagasikara raha tsy efa vita ny sasany dia hoe nisy sorabola tsy voakitika mihitsy de mba afahana zany mameno an'ilay filana am'le resaka aratsolika ho an'ireo départementa hafa sy mba afahana manatanteraka za fidinana ifotony samihafa izay de nangataka moa zany zareo ny anaovana an'izay aménagement de crédit zay zany hoe tsy misy mifampitomboana ny sorabola na ny teti-bola fa ny tao anatiny ny teti-bola ihany zany no nalamina mba afahana zany manetsika sorabola sasany mba afahana manetsina ny filana any amin'ireo départementa hafa zay zany no fanazavana netiny DGF teo aminay de araka antoniko anao teo tsy hoe 100 le izy fa nisy ihany zany ireo tsy nakasitraka ary nisy ireo tsy nanan-kevitra tahaka ny tenako. Impita amin'ny lohevitra hafa indraitsika matoky le Montsararnirina ianao efa nanambara tany amin'ny taona 2024 tany fa ho isan'ny kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra nefa nahagaga indray taty amin'ny ora farany ohatrany hoe niova fiteny le Montsararnirina satria lasa niverina ho kandida mpanolotsaina indray nefa naneho fahavononana tany aloha tany hoe hiatrika an'izay fifidianana izay tsy mahatsiaro tena ve ohatra namitaka an'ireo olona hiverina hoe efa nanohana anao ianao tamin'izao raha matoky le Montsararnirina. Ya marina tokoa zany namana Michel ny tenako de efa napafantatra efa elaela tokoa hoe vonina ny hifaninana ary nieritreritra ny hifaninana ho amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune urbaine Tananarivo. Ny zavatra tiako resahana aloha voalohany indrindra ty resaka tantara kely na historique kely namana Michel de hoe rehefa nanao an'ilay annonce tamin'izany fotoana zany hoe vonina ny hifaninana ho amin'izany fifidianana izany de napafantatra ihany koa mifanindran-dalana tamin'izay hoe nandefa taratasy tany amin'ny filompanorona ny antokotiko Madagasikara de tsy iza fa ny filoha Marc Ravalomanana mikasika ny hoe nangataka ny mba ho atolotra ho candidat ho ben'ny tanàna eto amin'ny tanàna Antananarivo. Zay aloha zany le historique tiako resahana ao anatin'izay. De mikasika an'izay indrindra tany amin'ny taona tsaroko tsara octobre 2022 no nampafantarako an'izay anaovako an'izay annonce zay de ny zavatra nisy tao anatin'izay satria ny tenako nieritreritra satria 2023 no efa fantatra fa tsy maintsy isy ny fifidianana filoham-pirenena de nieritreritra zany ny tenako tamin'izany fotoana hoe isan'ireo hifaninana ary zay tokoa aloha zavatra nitranga tany am-piandohana hoe isan'ny hoe nifaninana amin'izay fifidianana ho filoham-pirenena zay Andriamatoa Marc Ravalomanana de zay ny eritreretiko zany hoe raha ohatra izy zany ka ho lasa eo amin'izany toerany filoham-pirenena zany dia mangataka zany satria ny tenako sy ny antokotiko Madagasikara dia noho ny zavatra nisy teo anivon'ny commune sy ny zavatra nianjady tamiko dia lasa ndeha ataontsika hoe lasa tafaraka ho azy tao anatin'izay sehatra ny politika zay raha zay nazo ilazana azy de zay zany ny antony
nahatonga an'izany rehetrarehetra izany de zay mahatonga ana miteny hoe tsy maintsy resahako kely le historika namana Michel dia iny nefa ny rahantsika nahita marina fa nisy ny fandrotsahanyireo candidat maromaro antota taratasy firotsako fidina sy ny fandoavana ny antobola teny anivon'ny ro sampandraramy andraikitra an'izany efa nivoaka mihitsy ny lisitry ny candidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena kanefa ny koa tao anatin'izay nivoaka ilay vaovao izay nahatohana ny mpanara-baovao rehetra de hoe aika ny filoham-pirenena dia mizaka ihany koa ny zom-pirenena frantsay teraka resabe le resaka 20 cm sy ny sisa lasa niteraka resabe ny fahafahana mirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena indray de tsy andaniny ihany koa moa ireo candidat maro anisa tao anaty fifidianana filoham-pirenena samy ray hevitra samy ndray feony amin'ny hoe tsy mety reto seni reto fa ahoana moa lasa hita miariary amin'ny alalan'le olona mandrafitra an'izany fa ahina ny fitanilanana noho ny fisiny zay olona izay fantatritsika fa misy mpanao gazety teo aloha izay ny filoha ankehitriny ao anatin'izany rafitra seni zany de lasa miteraka an'izany fahamailona sy tsy fahatokisana sy ny sisa zany de reny moa tonga tamin'ireny esika fotsy sy ny sisa heritaona izy zay tao anatin'izay de zany rehetrarehetra zany ny antraika tamin'ilay fanapahan-kevitra satria nandeha ny atsika fotsy marina fa tena maro be reo olona nandray anjara na sanidy nandalambe nanao fitakina sy ny sisa kanefa noho ny zavatra nisy noho ny herim-pamoretana zay nitranga dia hitatsika ireny fa lasa rava teo le etsika rava teo le tolona raha zay nazy ilazana anazy tao anatin'izay zany lasa misy resaka hoe fanoherana sy ny toko eo amin'ny fitondrana zany misy hery anankiroa zany no moa zany no mifanohitra ao anatin'izay de tao anatin'izay lasa nisy ny fanambarana ihany koa zay nataona Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana hoe izy no irotsaka de tsy maintsy nandinika ihany ny tena nandinika ny tena ny amin'ny hoe raha irotsaka zany ao anatin'izay Clémence Rariny dia mazava ho azy tsy maintsy izara ny vato na tiana na tsy tiana zahako tsy any am'le hoe olany sy ny sisa fa any am'le hoe izara aloha le vato zay aloha zany tsy maintsy hoe tonga de tsy maintsy hitranga zay zavatra zay izara ny vato ary ao anatin'izay fizarana vato zay sao de tsy maintsy mandinika ianao amin'ny mampisehatra anatin'ny politika anao hoe sao de lasa sanatria vovava samy tsy olany satria hiparitaka le vato dia malalaka ho azy zany lalany ny antoka eo amin'ny fitondrana ao anatin'izay fifaninanan'izay ary zay niteneniko teo hoe lasa misy hery anankiroa satria hitatsika ngambany fa matoa ny olona niditra tao anatin'ireny etsika fotsy reny de mazava ho azy makasitraka ny ezaka ary makasitraka ny ety amin'ny fanoherana izy fa tsy makasitraka tsony an'ireo mpitondra ankehitriny ireo mbola hitantana ny firenena tsy maintsy ny atraika taty amin'ny fanapahan-kevitra zany zavatra rehetrarehetra zany hoe raha irotsaka zany ny tena koa de tsy maintsy izara ny vato ka rehefa izara ny vato de mety samy tsy olany na olany ihany koa i président Ravalomanana ohatra raha zay aloha zany ny sary voalohany kanefa ny mety ho vitsy le mpandolo-tsaina nefa ny ilaina be za ao anatiny zany filan-kevitra munisipaly zany fantatro tsara ohatra anay zao tamin'izany fotoana nitarika lisitry ny RK fantatritsika vahoaka tsara zany zay ne tsy nanana maro anisy tsy manana maro anisy mihitsy 520 ihany 520 ny intime de ny ambo ny paritaka ny anatin'ireo maleo tena kanefa ny 720 ny atao hoe maro anisy eo anivon'ny conseil municipal zany rehetrarehetra zany tsy maintsy nydiniako sy mifakafakako lalina hoe sao de zay le sary hitranga de nanapa-kevitra zany tena hoe aleo mitambatra mba hanana n'ilay fanoherana mafonja matanjaka entina anehoana fa zay le sary sy zay le zavatra tadiavin'ny vahoaka amin'izao fotoana zao de zay no antony tonga n'ilay fanapahan-kevitra hoe hitambatra zany ao anatin'izay taty aorindrina moa nisy ihany ilay karazana ohatrany hoe mety hoe sahirana angana mety hoe serasera tsy mipasy mialatsiny amin'ilay fiteny frantsay de ohatra somary neveriko fa adinodino azy zany tao anatin'izay de oza hoe rafa zay kosa le iza za efa mba nanana fandeferana aloha ary irotsaka de ry zareo moa nanantona ny antso hoe alohantsika mitambatra de le teneniko hoe tsy zavatra tsy vita amin'ny fifampiresahany de zay no antony zany misy historika le izy misy tantara le izy fa tsy hoe safidy fotsiny hoe sanatriavina araka ny teninao teo andeha hamitak'olona fa
voalanjalanja ary voahevitra tsara ny zavatra rehetrarehetra de ny tenako moa zany a mbola ho olom-boafidy raha sitraky ny mponina Antananarivo raha plus satria mbola candidat mpanolo-tsaina miaraka amin'ny candidat Tojo Ravalomanana am'izao tsika amin'ny teny zao ho hitantsika moa zavatra fizotry ny zavatra rehetrarehetra rehefa andeha fifidianana de zay zany le tantara nahatonga an'ilay hoe Clémence Ranirina laza irotsaka ho ben'ny tanàna kanefa ny lasa candidat mpanolo-tsaina am'izao fotoana zao a noho izay zavatra nitranga izay faharoa manarakarak'izay moa rehefa nifoana napakevitra ny anohana ny président Ravalomanana de mbola hitantsika ihany hitantsika indray tamin'ny farany teo hoe nandeha indray ny antso zay amin'ny alalan'ny resaka etra inina tsy nomena ilay état de sens bis de nilavina ilay firotsahako fidiana dia na zay niatrika ny fitsarana aza ny tiako tenenina ohatrany hoe raha fijerina ihanazy raha ny zavatra rehetra nresan'ny avocat tena mafonja amin'ny tombona sy ny sisa kanefa ny valiny rehefa avy eo de hoe rejeter ilay fangatahana zany rehetrarehetra zany avy mafisiko le teneniko teo hoe mbola misy foana zany ilay etaetan'ilay vahoakany amin'ny hoe tsy mety aminy ireo nitoka eto amin'ny fitondrana ireo dia mijery ary metehitra ny aty amin'ny fanoherana izy de mila n'izany fanoherana matanjaka zany de zany rehetrarehetra zany isan'ny motivera zay na azo ilazana azy an'ilay fanapa-kevitra de io moa lasa voatery zany tsy maintsy nisoloana ilay candidat satria zay koa ny toromarika avy any amin'ny senis ny avy any amin'ny fitsarana hoe manana 48 heures ianareo aoriny notification anolotra candidat de substitution ka raha tsy anolotra candidat de substitution raha de avela mandeha indray raha ve zany ny antoka eo amin'ny fitondrana avela malalaka de zany rehetrarehetra zany tsy maintsy dinihana à tête reposée amin'ny saina tony de zay no antony mahatonga le sary ankehitriny hoe tsy hoe akory Andriamatoa Tojo Ravalomanana ny teo be ny tanàna Antananarivo fa noho ilay zavatra misy tsy napoziny rehetrarehetra noho nyreny resaka raha-pitsarana sy ny resaka raha-ketra reny de tsy maintsy nijery plan B raha zay nazy ilazana azy ny taty amin'ny fanoherana de zay no antony nahatonga le sary de ny tenako zany ao ihany satria araka ny voalaza lalàna ihany koa de hoe tsy azo atao no misintona n'ilay ilay candidature efa napetraka zany fa tsy maintsy ny candidat izay ahitana olana nosoloana ao anatin'ilay izy de zay zany no antony nahatonga n'izany zavatra rehetrarehetra ny tsara ampahafantarina ihany amin'ny mpanaraka ny zara hevitra miisa fito aloha hatreto ny candidat ny Ken Ovaiky zany ho candidat ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra zay mitana ny sainy maro anisany hoe taty amin'ny ora farany avokoa ireo candidat no nametraka an'izay taratasy firotsahako fidiana izay mety hoe inona no antony fahitanao manokana isan'ny candidat ianao Ramatoa Clémence Ranirina ny antony angamba mety hoe fahazarana satria io kosa angamba namana Michel efa fahitantsika teto foana mety hoe so de tahotra ihany koa satria Marc Ravalomanana isany hoe natahorany rehetra mihitsy na ny mpanohana fitondrana ary azo lazaina fa zay tsy nanana candidat mihitsy izy ireo raha efa hoe nanambarana zany ny André Rajoelina tamin'izay hoe ny Tokola Richard Ramanambitana no saika candidat-n'izy ireo ben'ny tanàna Antananarivo de nisafidy an'ity Ramatoa PDS am'izao fotoana ity zany izy ireo hitondran'izay mandany Irmar izay ka raha ny listranay aloha tany amin'ny Mpiandohana namana Michel zahay kosa nisany nametraka voalohany ataoko angambany fa azo lazaina hoe manerana ny Madagasikara mihitsy dia ny listranay tarian'Andriamatoa Marc Ravalomanana no napetraka voalohany teny anivon'ny Ovaiky isorohana indrindra ilay katsikajy politika satria zany foana mantsy ny zavatra misy hoe raha ianao mametraka amin'ny ora farany nefa ianao anatin'ny collimateur ny fitondrana dia amin'iny izy afaka manao ny mety hoe zay le ayae hoe amin'iny izy mety anararoatra hoe rejetena tampoka ny candidature anao sy ny sisa fa aloha zany manana an'izay fahamailony zany hoe apetraka aloha le izy ahitana ny reo izy zay heverina fa mila ahitsy mila arenina ao anatiny ilay dossier de ahafahana zany mahazo dossier tsy misy tomika rehefa tonga amin'ny fotoana zany hoe ahafahany Ovaiky mamoaka le lista vonjimaiky aloha tsy zay nefa ny zava-nitranga fa rehefa nametraka melobe aza zany ny candidat-nay ny lista nitarika lista misy anay de mbola iny rahantsika nahita iny hoe avy hatrany de tonga de hoe rejeter ilay candidature de irenina na rahantsika sy hitantsika ireny hoe lasa voatery tsy maintsy nandehanaka any amin'ny fitsarana sy ny sisa fa ho an'ny hafa angambany hoe reto le niandry tamin'ny tena ora farany
vonametraka ny antota taratasy a eny nenayko moana tamin'ny ora farany lay candidat de substitution misy fanazavana ihany ko mikasika an'izay a fa ho an'le farany angambany aloha teneniko anao hoe fahazarana angambany hoe efa zay mihitsy satria ohatranay zao tam'izany fotoana tam'izany mbola tao anatin'ny RK de tena niandro dernière minute mihitsy a zay vao hoe iny vao mifampitotona teny amin'ny ovaiko daholo ny candidat rehetrarehetra anankiray ihany ko nefany a marina ihany ko le hoe mety misy ny fijirena taratra hoe manahoana sy manahoana candidat ny hafa aloha zay vao androtsaka ny hafa zany ao anatin'izay a de ao anatin'le kajy daholo zay satria samy te hanana an'le effet de surprise tamy te jouer an'izay effet de surprise zay a de iny rahantsika na ity moa le zavatra nitranga fa ho an'ny anay manokana ny antony ny safidianana an'lay hoe ora farany ihany ko tsy tena hoe ora farany fa hoe andro farany a de satria mifanjoy am'izay ihany ary nanazavan'izay ny mandataire sy ny député ny boriboritany faefatra izay nanatitra ny miaraka mandataire izy tamin'iny de nanazavan'izay hoe tsy tianay ozy izy tonga de nampafantarina satria fantatrareo tsara fa misy ny antsozay ataony ny antoka amin'ny fitondrana ary efa victime an'izany a raha ny lisitra anay manokana ny candidat anay tao anatin'izay a de zay le antony le safidy raha ho anay manokana fa ho an'ny hafa za kosa tsy solo vavazy fa angambany a fijeriko azy mety ho zay fijerena taratra zay hoe aloha jerena surtout fijeriko azy manokana nenay ny tena jereny hafa ny fijeriko azy manokana hoe aloha jerena nen'ny antoko fanoerana de zay antoko fanoerana zay vao mijery tsika hoe iza zany le candidat ho apetraka ho ifaninana ao anatin' zay zavatra fa miresaka ianao mikasika ny hoe teny tokoa ny filoham-pirenena hoe Topoky Richard Ramanambitana no nieritreretin'ny zareo andram-piadanana ne izy nieritreretin'ny zareo ho candidat ho ben'ny tanàna za manokana mampanolo-tsaina mba mahita ny zavatra misy ao amin'ny commune urbaine Antananarivo fijeriko azy manokana tsy tena zay loatra le sary hitako raha za inona mahatonga amin'ny teny an'izany de tsotra hoe aza tonoina fa Topoky Richard Ramanambitana ne PDS teo aloha raha vao niditra tao izy nifampiresaka izy tamin'ireo syndicat ny mpiasa nandinika izy nandalina izy mikasika ny toe-bola ny commune urbaine Antananarivo de nahita izy hoe tena sahirana le commune ary rehefa nijery izy hoe manahoana sy manahoana ilay vola makato a de hitany hoe le vola lasa makary amin'ny SMGD aloha zay vao reversena makato amin'ny commune urbaine Antananarivo ary nahita izy tamin'izany fotoana hoe tsy mety le zavatra satria tamin'izy niditra teo a de napafantatra anay izy nanao ampamoaka taminay mpanolo-tsaina izy fa hoe nisy 2 milliards 125 millions d'ariary no vola nihitsoka tany amin'ny SMGD no niresaka raha procédure ka tsy tafarotsaka tao amin'ny kitapom-bola ny commune de zany zavatra ny hita constat zavatra tsikaritra ny PDS teo aloha na tonga anazy nanapa-kevitra hoe mila jirena momba ny SMGD ty ary ny fanapa-kevitra noraisiny dia hoe aleo iverina ty amin'ny commune ny resaka fitantanana ny mpiasika ny tsena sy ny fikirakirana ny volan'ny tsena nefany rehefa nandray an'izay fanapa-kevitra zay izy de nareo mpanao gazety nahita tsara avy de nidona tamin'ilay mpanolo-tsaina izay pomba ny ben'ny tanàna teo aloha Ramatoa Lalatiana Ravolomanana ary nitory azy nitory ny commune moa zany nitory ilay fanapa-kevitra teny anivon'ny tribunal administratif ary tonga hatreny amin'ny conseil d'état voarava izany fitoriana zany fanenjehana nataony ny mpanolo-tsaina izany hitenenako aminao zany hoe na de olona avy amin'ny fitondrana azy izy satria aza tonoina fa tamin'ny alalan'ny décret ny raisiny teny ny fitondrana nafahana nanendry azy ho PDS ary izy raha teo sénateur aloha olona lanta amin'ny loko narany loko volomboasary kanefany raha fijeriko azy manokana ho dia mpanolo-tsaina izay upara satria tadiditsika reny zavatra nitranga teny vato reny mpanolo-tsaina ny ray tendro tamin'ny uparany zany mpanolo-tsaina Lalatiana Ravolomanana zany tamin'izany fotoana nanoana ny filoha Andry Rajoelina tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena reny de mahagaga zany tao anatin'izay hoe ry zareo samy zareo ihany ary nefany no fanipaka ohatran'ny valalakarona tao anatin'izay de eo mpametra-panontaniana hoe taiza ilay volomboasary taiza ilay mpanolo-tsaina ny volomboasary taiza ilay
filoham-pirenena marina fa hoe izy efa tsy filohan'ny antoko TGV tsony amin'ny maha filoham-pirenena azy fa taiza ry zareo tamin'izany fotoana mba niaro an'ilay PDS izay censé avy amindry zareo nanohatra sy nitikerany zany fitoriana nataon'ny mpanolontsaina teny anivon'ny TA zany to tsy nisy ny teny ane tsy haiko nareo mpanao gazety fa za aloha tsy naheno tsy nisy naray aza fa izahay aza izay lazaina sy nisoketena fa hoe ianareo mpanohatra botolo zany mantsy nisoketananay tamin'ny andro mibe ny tanàna teo aloha zahay indray no nijory niaro an'ilay PDS satria lay fanapahan-kevitra kosa dia mifanjoy amin'ilay fitakiana hatramin'izay hoe tsy mety ireo société municipale ireo fa tsy mitondra soa ny tanàna Antananarivo fa izy amin'ny PDS no nahita rehefa nijery an'ilay ato volan'ny commune hoe tena tsy mety marina ity fa tsy miteniteny foana reto mpanolontsaina ireto dia nandray fanapahana izy ary mialohan'ny talohan'ny tsy nionana intsony dia teny nataony taminay fampanantenana nataony taminay tamin'ny fivoriana farany de hoe ho averintsika ozy izy hodiniana eto amin'ny conseil municipal ozy izy ny contrat na ny convention ny rano commune sy ny SMGD fa hita kosa fa tena matiantoka loatra le commune zay ny resaka nataony taminay de mialohan'izy hoe eninay hoe maty iny de zay le tiako tenenina hoe izy kosa aloha mialatsiny ohatrany hoe miresaka anazy efa maty moa izy fanaizana zany za kosa midera ny fanomboana ezaka izay nataon'ny PDS Richard Ramanambitana ho an'ny tanàna Antananarivo zay kosa aloha sako miteny an'izay mampalahelo aho amin'ny mampanolontsaina tsy mba niaro an'izany fanapahan-kevitra izany ireo ao amin'ny volomboasary izay tokony ho censé miaro an'ilay vahoaka n'Antananarivo ao anatin'izay nametraka fanontaniana zao tamin'ny ramatoa PDS ankehitriny satria misy moa ny hoe continuité de l'état sy ny sisa resahako mazava tamin'ny fivoriana farany tao anaty famarana fivoriana hoe ny PDS nanao ezaka mikasika ny fahafahana mamerina tsikelikely an'ilay vola eto amin'ny commune ary nieritreritra mihitsy hikitika le convention manahoana ny politika anao de nivaly teny tsotra ny azy hoe digitalisation tsara digitalisation mety ary ilaina ny digitalisation mba tsy hanary ny vola ny commune eny an-dalana fa ny resaka transparence mila petraka zany efa tena miteny hoe le digitalisation mety azo lazaina ho tsara ary makasitraka an'izany ny tenako saingy ny digitalisation tompoko tsy voatery omena orinasa tsy miankina ny fanatanterana azy fa tokony ny commune urbaine Antananarivo ihany no amin'ny alalan'ireo direction misy direction DNSS iny DNS iny ao ny direction miandraikitra ny resaka système informatique maninona tsy zany no anakinana zany resaka digitalisation zany eny teknolojia fa maninona tsy maintsy omena rafitra maleo tena mitokana any izay lazaina fa an'ny commune zay foana moa ndradradradraina hoe an'ny commune io kanefany ny PDS teo aloha Richard Ramanambitana nanazava taminay hoe société commerciale zay mihitsy le terme manampahafantarina taminay ka aoka tsy famitaka ao anatin'izay fa raha ny commune io dia azon'ny commune atao tsara mihitsy no mibedy no manao ohatriny nataony ny PDS reny hoe virenao ty ny volantsena fa tsy mety nefa de iny nitoriana sy ny sisa teny anivon'ny TA sy ny conseil d'état iny ary fa amarana ko azy ny resaka SMA koa anatin'ny société municipale za zao ny teny tamin'ny ramatoa PDS hoe maninona am'izao fotoana zao misy mpiasan'ny SMA noroahana am'izao tsika miteny zao noroahana ireo mpiasa ireo satria lazaina fananongana baka ny grevy satria nitaky karama teny tamin'ny ramatoa PDS mba tsy rary loatra zany olona kosa ireo tsy fananiny za tsy makasitraka le fanonganana baka fa tsy fananiny zareo kosa nanao zany fa noho ny karamany tsy azo nareo mpanao gazety mahafantatra tsara satria tena mijaly ireo mpiasan'ny SMA reo karama varomasaka takina tsy omena ary miavinavina koa ny tompona andraikitra de inona mivaly teny men'ny ramatoa PDS hoe za tsy miditra amin'ny fitantanan'ny SMA fa mahaleo teny izy azafady zany kosa aloha tsy nahafa-po aly valy teny satria ianao amin'ny PDS ianao amin'ny mampitantana ny commune anao afaka miteny mihitsy hoe tsy mety zany tsy ekeko kosa ny fandroana mpiasa satria ireo mpiasan'ny SMA reo de avao amin'ny tsamivary eo no lasa mpiasan'ny SMA de zay kosa zany ahitana taratra an'ilay hoe tena ny commune ve le société municipale sa société commerciale marina araka nambarany PDS teo aloha
Richard Ramanambitana le izy. mety iverina antsika ihany zay resaka fitantanana teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra izay raha matoa mpanolotsaina fa amin'ny maha kandida mpanolotsainanao indray amin'ity fifidianana communal ity a ndrafitra mpiarakara ny fifidianana isan'ny takina fanovana izy io tany amin'ny taona 2024 tany isan'ny arahana moa zany tany amin'ny hetsika fotsy tany a ny vovonana maro ny vondrona tao anatin'izany nisan'ny efa hoe nisidra sady nareo avy any amin'ny antokotiko Madagasikara zany tamin'ity fifidianana ity raha hoe nametraka fitorinan'ny seni tamin'ny tapabolana lasa teo andro alahady ny karanareo fitsarana tsy tonga ny seni tam'izay ho azo antoka ave zany ty fifidianana ity raha ho anareo manokana avy any amin'ny antokotiko Madagasikara. Fantaniana tsara apetraka zay apetraka ao zay namana Michel ary marina tokoa fa zay le constant amin'ny akapobeany ho arika ny fandresahako teo hoe mipetraka ny aya ny amin'ny tena fahaleovan-tena ny eo anivon'ny vaomiera maleo tena miandraikitra amin'ny fifidianana satria misy fanapa-kevitra ary niariary le izy teo hoe lasa ny mitodika any amin'ny sampandrarany etra zany ny senia hoe makaloha ny hevitra ny any amin'ny sampandrarany etra tamin'ny fandraisana le fanapa-kevitra mikasika an'ilay fandavana le candidature ny président Marc Ravalomanana de eo indrindra ilay izy hoe tao anatin'le dossier any nisy certificat de régularité fiscale narotsaky ny candidat ihany ny candidat sy ny taty amin'ny antokotima zany tao anatin'le dossier de amiko zany tokony hoe araka ny fanazavana ny seho teny anivon'ny tribunal moa zany de hoe tokony tsy nanina moa zany tokony raha maleo tena marina ny seni de tokony nijery am'izay hoe ahoany ty resaka certificat de régularité fiscale ty ary nanadiady mikasika an'izay hoe fa naninona izy nahazo an'izay certificat de régularité fiscale izay tamin'izany fotoana maninona izy tamin'ity tsy nomena indray sy ny sisa mikasika an'izay resaka état 211 bis izay zany de hita zany miariary be ilay hoe tsy misy ny fahaleovan-tenany senia ary zany zavatra zany de hita taratra ao anatiny ty fiatrehana fifidianana ty sahady na de voatany amin'ny resaka fametrahana ny antota taratasy azy kanefa ny manontany ianao hoe matoko ve zany zahay mino ve zany zahay na de efa eo ary zany constat zany de za te hiteny aminao namana Michel hoe ny fifidianana be ny tanàna ny fifidianana manakaiky ny vahoaka indrindra zay fifidianana be ny tanàna io zany ny fifidianana manakaiky ny vahoaka indrindra de amin'ny manakaiky ny vahoaka indrindra azy izay de mazava ho azy ny hitako zao mampanolo-tsaina be de be ny zava-misy iainan'ny mponina miresakitsika lalana miresakitsika fako miresakitsika lalakely miresakitsika fanazavana ny tanàna fa miresaka koa tsika ny vola laina ny any mponina dia ny fanapa-kevitra zay raisy mpitantana eo anivon'ny commune anankiray no miatraika any am'izay vahoaka zay zany ao anatin'izay de zay no antony hitenenako hoe tena manakaiky ny vahoaka ity ary miatraika any amin'ny vahoaka zay fanapa-kevitra raisiny eo dikan'izany tokony ho sarotiny am'izany fifidianana zany ny vahoaka de manoloana an'izay indrindra amin'ny manakaiky ny vahoaka azy de manana dity sy andraikitra zany ny vahoaka hanara-maso hijery ny fizotra ny fifidianana zany amin'ny fifidianana be ny tanàna sy manolotsaina io ary zay no ianteranay aty anivon'ny antoko zany zay misy ny tenako am'izao listra zay misy ny tenako am'izao fotoana zao mikasika an'izay hoe rehefa andeha io fifidianana io ka miara-mientana ny vahoaka ao anatin'ny aloha ny fandehanana mifidy fandraisana anjara amin'ny fifidianana ao anatin'ny faharoa ny fanaraha-maso ny fifidianana ary ao anatin'ny fahatelo ny fahatongavana maro be manisa vato sy ny fanaraha-maso ny fanaterana ny vokatra eny anivon'ireo sampandrarany seny izy miandraikitra an'izany de veriko kosa fa raha zay firaha-mety an'izay no misy ka raha mety ho isy aza sanatriaviny vavany mety hoe alabato na mety isy aza sanatriaviny vavany mety hoe eritreritra fitanilana amin'ireo mpikarakara fifidianana dia ho sarotra ny anatanterana an'izay zay zany no antony mahatonga an'ilay hoe ny safidy ny rotsaka ihany amin'ity fifidianana ity fa tsy ny safidy an'ilay hoe anao abstention ka tsy hoe tsy rotsaka de avela fotsiny malalaka eo ny fitondrana ao anatin'izay fa etsy andaniny ihany koa dia ny vahoaka an'Antananarivo ankehitriny tena miandrandra fiovana ny mpitantana hitatsika mantsy fa zao ny rediredena teto namana Michel hoe rehefa mitovy ny loko
samy orange ny eo amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fitantanana ny commune urbaine Tananarivo zay tena resahana ary zaho fa volombelona na enao an'izany dia ilamina amin'izay ny rehetrarehetra ary tamin'izany fotoana mbola nomena 11 milliards d'ariary de subvention 10 milliards d'ariary azafady 10 milliards d'ariary de subvention fois 2 nandritra ny roa taona zany hoe 20 milliards d'ariary ho an'ny roa taona zany ny mpitantana mba hoe ahafahana zany miasa sy anehoandry zareo fa tena hoe zay le sary tiana aseho rehefa ny antoko ny olona tolotry ny antoko eo amin'ny fitondrana ny tantanany tanàna Antananarivo de tena iavaka raha oharina amin'ny nisy tamin'ny ny fanoherana zay dimbiasana zany fa tsy zany ny sary hita namana Michel jerevo ny fampitena sy ny faharavany tanàna Antananarivo mpanolotsaina ny tanàna Perinasa eto no miteny na ny fako tsy afaka na ny mpiasan'ny SMA mitokona lava na ny rano eo andravoangy hatramin'izao tsy iombola problème foana ny jiro tsy mandeha araka ny loany ny rano moa zany de tsy resahana tsony zany rehetrarehetra zany olana goavana ka zay le teneniko hoe raha ohatra zany ny fanoherana ka tsy nandrainjara atao anatin'le fifidianana de ianao ihany zany no mikondane azy iaina fandrony indray ao anatin'ilay 5 taona isedra an'izany olana maro samihafa sy problème maro samihafa sy fitakiana vola maro samihafa zay nisy tao anatin'izay 5 taona tsy nienoranay mpanolotsaina izany mazava ho azy tsy maintsy mandray andraikitra tsy maintsy mirotsaka ianao zany ao anatin'izay fifidianana izay fa tsy afaka velanao sy jerenao fotsiny amin'izao ny tanàna ary tsy afaka anao anana ambo-po fotsiny ianao hoe zay raha nga tsy rotsaka fa avelao zany ho hitan'ny vahoaka eo le faharavana tsy hany kosa angamba izy fa lasa mamony vahoaka ianao raha zay no raha hoe fifidianana manakaiky vahoaka zay mantsy dia anisan'ny langage efa natao io tamin'ny fifidianana solomavam-bahoaka nefa rehefa mivoaka avy eo le vokatra miaingeny amin'ny propre fifidianana le izy zavatra hafa tonga eny amin'ny seny le izy zavatra hafa azo le hoe mbola mitovy ihany fa rehefa tena mivoaka amin'le vokatra ofisialy de mbola misy an'ireo karazana fitoriana maro samihafa amin'ity moa de eny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana no amoaka ny vokatra fifidianana communaly anisan'ny efa nisedra mantsy nareo zany aloha tamin'ity inona no mety iseho zany aorinan'izay fifidianana izay aty aloha mantsika de ohatrany hoe samy miazakazaka avokoa ny rehetrarehetra fa aorinan'le fivoahan'ny vokatra vao iazakazaka indray ny karazana fitoriana sy ny hoe ampamoaka maro samihafa amin'le hoe tsy fahatomombanany ny fifidianana de zay resanao zay indrindra aloha no raisiko namana Michel hoe marina tokoa fa nisy tranga izay namana mpanao gazety ihany moa no resaka le izy hoe misy candidat anankiray efa mazava be ilay vokatra azony fa izy ny tokony mibatany amboara de rehefa avy eo nefa rehefa tonga ary amin'ny fampahafantarana amin'ny fomba vonjomaika an'ilay vokatra dia tsy izy fa ilay candidat taorinany zay faharoa taorinany zany no lasa ny batany fandresena indray rehefa avy eo araka ny vokatra vonjomaika dia zany indrindra no antony anamafisako an'ilay fanazavako tery aloha hoe natonga ny tena koa tsy nanapa-kevitra ny tsy rotsaka ihany koa satria zavatra possible mety hitranga ny zavatra tahaka izany hoe lasa tsy arak'ilay eritreretina le izy satria raha mbola misy foana zany lay hoe mpifaninana anankiroa mety mitovitovy vato na hoe mielanelana kely misy ambato na hoe samety amin'ny fanoherana na hoe maleo tena de ahina be zany zay zavatra zay satria za raha nirotsaka teo mazava ho azy tsy maintsy maleo tena nirotsahako de zany zavatra zany fanahinana zany rehetrarehetra zany na tonga ny tenako ny teny hoe aleo tonga de mitambatra io vato io de tonga dia zay mitambatra vato misaraka fasika io zay fitentsika malagasy ary mita be tsy rano mamba tsy misy am'izay fotoan'izay ny aia hoe so de isy zarazara de zarazarain'ny olona ty sy aty vato ato sanatria toko sanatriavina tsara zay satria zavatra efa nisy hoa zany de zay le olana zany ao anatin'izay de zay mahatonga an'le hoe aia zany le izy de iverenako lay fanontanianao mikasika ny hoe raha ohatra zany ka hoe ahoana tsara moa izy teo namana Michel hoe tsy arak'izay tsy arak'ilay vokatra eny anivon'ny fifidianana tsy arak'ilay vokatra eny anivon'ny fifidianana de zao ny zavatra teneniko anao ohatrany mba te andray kely any teny président Ravalomanana hoe Antananarivo ane ty resako manokana ny commune urbaine Antananarivo zay irotsahanay Antananarivo ane ty Antananarivo kosa ity resahantsika ty ary raha misy ny vahoaka ataoko hoe vahoaka mihitsy maharaka ny vaovao indrindra mafantatra ny zava-misy tsy azonao rebirebena de ny vahoaka n'Antananarivo no izy akaiky vilany fenoarina amin'ny alalan'ny fahafantarana ny vaovao samihafa eo ny tambajotra tserasera eo nareo mpanao gazety sy ny fampalalam-baovao maro samihafa
ka ho savy izay mieritreritra halay-panahy sanatriavina eritreritra anodikodina na anova sanatriavina ho an'izay mety ho vokatra ny fifidianana eo de hoy aho hoe asakasany fa za de manamafy fotsiny ihany ny teny président Ravalomanana teny Belera hoe Antananarivo kosa ity ka ataoko angamba fa tsy ho say ilala ho afo andeha anao tsy fahamarinana ireo tompona andraikitra misahana fifidianana na ireo mpikirakira an'izany resaka fifidianana izany satria raha izao zavatra misy efa iainan'ny vahoaka izao jerevinao ne Michel fa ny olona ne zao marina fa mety hoe zay koa ngamba mety misy iteny hoe ka le vahoaka ne grevy etsy de mitsiotsika kely etsy de manapomandondoro pneu etsy de mitabataba kely etsy de mody any an-trano ihany rehefa mety misy mieritreritra an'izany alay-panahy eritreritra an'izany fa zao kosa misy tension ao misy foyer de tension ao tsy azo tsontsony avona za eto tsy miteny ninina fa ny constat général andresahako misy foyer de tension ary vahoaka efa tezitra romotra efa tsy faly ny amin'ny zavatra iainany noho ny zava-misy noho ny délestage noho ny rano tapaka tsika nareo ety amin'ny faritra teroky ety zao mahafantatra tsara an'izany sady mitaraina an'izany ny resaka vidim-piainana zay tsy mitsahatra miakatra ny karama tsy misontrotra ho an'ny mpiasam-panjakana ny fiakaran'ny sarandalana maro samihafa ny rehefa mandeha makany amin'ny faritra ianao sy ny sisa tsy voatanisa de zay no tiako tenena efa misy foyer de tension ngeza be ao fa efa mihotrika ao le izy ka raha ohatra ka ny fitondrana ny toka amin'ny fitondrana na ny fitondrana no andeha mbola hoe tsika tsy alefatsika eo zany ny mpanohatra kotokokoto fa tsy maintsy atao zay na ny olontsika na ny malotena sanatriavina tsy maintsy ataotsika eo de ozy fotsiny hoe asakasaka ry zareo zay le izy fa io matoa zany aloha ny ety amin'ny fanoherana mirotsaka ao anatin'izany dia na de eo aza ilay ao dia tokony anjaran'ireo karakara ny fifidianana no manapirofo ao anatin'ity fifidianana ity hoe diso ianareo fa zay kosa rehefa tena mikarakara fifidianana dia tena maleo tena ray ary tena professionnel na tena matianina ao anatin'izany fikarakarana fifidianana zany fotoana zany zao anaporofony ireo mpikirakira fifidianana an'izany zavatra anaporofondreo mahavita azy zareo sy andosona an'ireo izay ananany ireo pirotsaka hofidiana enoko fa tsy nety amin'ny commune urbaine Antananarivo ihany mety manana an'izany zany fa ny akamaroan'ireo pirotsaka hofidiana tsy avy aminy antoky amin'ny fitondrana manana an'izay zay ka anjarany ny seni izay mikarakara ny fifidianana anjarany ny ovaika izay rafitra manao ny fanarahamason'ny dossier an'ny pirotsaka hofidiana no manao izay tsy siny zay hoe andiso an'izay hoe resaka sy feo mandeha sy zany hoe tena mandeha marina araka amin'ny tokony ho izy ny fikarakarana fifidianana fa tsy tokony isy ny teboka farany resantsika ny mahakasika ny any amin'ny fanoherana ankehitriny hiatrika ny fifidianana isika ny tokotiky Madagasikara aloha zany hatreto nahazo fankatoavany avy amin'ny vovonana firaisankina rotsaka amin'ity fifidianana communalité ho an'ny eto Antananarivo renivohitra no mitana ny sainy maro rehefa hoe tsy nahazo ny latsaka Andriamatoa Marc Ravalomanana Ramatoa Clémence Ranérine mpiambananao anatin'izay candidat mpanolotsaina izay inona lay hoe sivana zany azo lazaina hoe Andriamatoa Tojo Ravalomanana no nampitondrana izay kasketiny atokotiky Madagasikara zay taorin'le hoe tsy fanekena ny rainy hilatsaka amin'izay fifidiana zay nefa raha ny fantatra ihany koa de nisany nanomana taratasy firotsaka hofidiana ny akamaroan'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny atokotiky Madagasikara teto am-boribory Antananarivo renivohitra za ngamba namana Michel fahitanao manokana fijeriko manokana satria tsy tara toerana mantsy hitondra fanazavana mikasika an'izay satria ino mantsy tena hoe fanapahan-kevitra no raisy ny teny anivon'ny birao politika any antokotiako Madagasikara ary ny raisana ny Kiondony araka tamin'ireo député zay nresahanao teo ihany koa fa mifahalalako azy araka ny ndeha ataontsika hoe faneho-kevitra ve sa ny vaovao nampitainy ireo député tsika moa maheno ny radio Rahavavy miresaka sy manazava isan'andro mikasika zay fanapahan-kevitra raisiny anivon'ny fanoherana de hoe hoandry zareo dia miala Ravalomanana dia idéalement tokony soloana Ravalomanana satria ilay anarana Ravalomanana mihitsy no
tsy tian'le mpitondra, tsy tian'le antoko eo fitondrana raha ny faneho-kevitra ho azy nataondry zareo mamerina fotsiny zany eto an'ilay ndeto tsika hoe fampafantarana natao zany teny anivony ianao manjery de zay zany le antony tonga le hoe fisafidianana ray zay faharoa manarakarak'izay ity indray ngamba mba resahako satria efa mba niona ihany tamin'ny Andriamatototsy Ravalomanana izahay dia napafantatra moa zany izy ny amin'ny fahavononany ary napafantatra ihany koa ny amin'ny hoe efa mivonona izy ny sehatra ao anatin'ny politika na dia taty amin'ny sehatra ny teknika kokoa raha nisy azy taloha fa mivonona izy hisehatra ao anatin'izany sehatra ny politika izany ary manana ny traikefa ary nianatra navita fianarana moa zany tiako resahana ary manana an'izay andeto atsika hoe ilay karisma am'izay ifaninana ho an'izay toeran'ny oben'ny tanàna zay satria raha tsy diso nisy koa mifampahafantarana efa niomana ihany koa izy irotsaka ho tany Andramanelatra zany hoe efa niomana izy zany hitantana commune saingy ilay zavatra nitranga izay amafisiko le ndresahako anao teo hoe tsy nisy nanam-pona izao ary satria raha ny tenako raha nanapa-kevitra ny ara-dalana tamin'ny antoko tiako Madagasikara ny firaisan-kina dia nieritreritra mihitsy fa Andriamatoa Marc Ravalomanana le candidat tsy nisy nanam-po zany rehetrarehetra hoe hivadika tahaka ny zavatra misy fa noho ilay tranga zay nisy dia tojo tamin'io raha io moa zany de tsy maintsy niatrika an'izay zavatra izay ka zay niteneniko hoe efa niomana ihany koa izy zany hitantana commune matoa izy zany nieritreritra hitantana dia efa manana an'ilay traikefa izy ary ao anatin'izay ihany koa dia ny solombavambahoaka ihany koa moa nampafantatra an'izay hoe raha misy ny bien placé ny amin'ny andimby an'ny président Ravalomanana zany eo amin'ilay toerany be ny tanàna Antananarivo aloha ndresahana de hoe izy zanany amin'ny hoe matojo Ravalomanana azy zany de iny zany efa tenirana ny zareo anivon'ny tiako Madagasikara sy ny firaisan-kina izay mpitarika moa zany ao anatin'izay de zay ngamba n'ilay fanazavana azo entina fa ny azoko tenena fotsiny de zavatra hita hoe efa niona taminy any zay ary za manokana dia amin'ny mampilomana ao anatin'ny serasera ngambany de hoe anao zany tsy maintsy mijery manahoana le olona manahoana ty olo ty raha oben'ny tanàna manahoana za manokana aloha resy lahatra ny amin'ny efa nahita anazy ary publieko any anatin'ny Facebook any ny sarineta ao anatin'izay ka zay ngamba ny azoko resahana ao anatin'le izy fa de ho hitatsika eo tsika mantsy tsy maintsy découvrir ny ponina ny mpifidy raha pitso raha afaka pitso hoe olona manahoana izy manahoana marina ny cursusny sy ny sisa fa araka ny teneniko anao teo hoe tsy hoe izy no tsy maintsy ho napetraka fa le zavatra misy ary tiako resahana satria zao foana mantsy le fanaratsiana namana Michel hoe manao lova tsy mifindra manao mpanjakapanjaka sy ny sisa zany le resahana de niatsotra be ny zavatra resahako hoe na zatsy amin'ny toeran'ny président Ravalomanana azy ianao ne manana taranaka ianao matoa ianao fomba fitentsika malagasy lay hoe andimby ny anarandray any amin'ny politika angamba ny taoko tsika hoe tsy zoviana amitsika zany hoe zao misy parmi les candidats ao fotsiny zao ohatra misy an'Andriamatoa Monjaroindefo izy moa Andriamatoa Monjaroindefo mandimby Topikala Monjatsonina misy any Iva Razanamasy izay mandimby Topikala Indrina Razanamasy mandimby any Topikala Giwili Razanamasy misy any ry Sofia Ratsiraka ry Yannick Ratsiraka mandimby any Topikala Didier Ratsiraka raha eto Madagasikara fotsiny zany misy any Pierre Tsirana nandimby any Topikala Philbert Tsirana zany rehetra zany ataoko kosa angamba diso ve izy zay zany fantany tiako apetraka diso ve izy raha toa ka hoe mametraka fatokisana ho an'ny zanany satria resy lahatra izy fa tonga ny fotoana ny andraisan'ny zanany koa ny relève za manokana ho raha za koa ny amin'ny toerany raha nananjanaka lahy ohatra ka tamin'ny toanany président Ravalomanana de mba isany atokisako kolosa aloha zanako tsy mametsiny azy am'izay lafin'izay fa eo am'izay le tokony mipetraka le fanontaniana hoe havita sa tsy havita any ny tokony hipetraka ny fanontaniana azaka sa tsy azaka havita sa tsy havita fa tsy any am'le hoe zanany ka ny olona rehetrarehetra tsy maintsy mijery an'izay olona andimby azy kosa mba anao an'le relève ary zany any matetika anomezana tsiny foana misy fotoana zao de hoe ao amin'ny team ve tsy mba misy relève mihitsy io izy io miproposé relève misy indray mametraka hoe fa atao manao lova tsy mifindra ary le lova tsy mifindra koa mba tiako resana ihany namana Michel zany lova tsy mifindra zany tompoko de ny fifanambadiny ny olona mpiavana zany lova tsy mifindra zany ka tsy hitako mihitsy ny idira fifanambadiny olona mpiavana amin'ny resaka tovoza Ravalomanana sy Marc Ravalomanana zay zanany naterany ao anatin'izay ka
zay ngamba ny tiako resahana kely satria zany moa isa miteraka resabe any anatin'ny tapatsotraserasera namana Michel de tsara ihany angamba ny tondra fanazavana mikasika an'izay fa hoavy mo fotoana pré-campagne sy ny campagne ahafahana mitondra fanazavana misimisy kokoa ary antena koa fa mbola hoavy fotoana iverenako indray eto amin'ny ICM radio mikasika an'izany fivoarany resaka tontolo fifidianana amin'ny akapobeany zany mihitsy fa de makasitraka indrindra makasitraka ny mpanaraka ny ICM ny mpanaraka ny zara hevitra makasitraka Michel teto amin'ny fanetanana sy ny fahalorana ny